rahantsika malalina ny zavatra misy tamin'ireny boina anankidimy ireny a izay ataoko hoe fandikana ny zavatra napetraky ny Amerikanina nataon'ny fitondram-panjakana malagasy izay tsy maintsy hiteraka incident diplomatique aty Madagasikara reny amin'izay mety fifandraisana rehefa avy eo. Dia ohatray foana ny an'ity fitondrana ity zany a rehefa misy zavatra miseho dia entina narotsarona ny opinion publique aloha dia misy mesure raisina izay tsy mamany olana akory, tsy mamany olana mahakasika ny zavatra misy. Satria raha no esorina iny ministra iny a tsy mivakory ilay olana ary ny fanalana azy tsy ho ministra intsony a dia zany a ataoko hoe sanction administrative fotsiny zany, zany hoe fanasaziana arak'asa zany ara-pitantanana. Fa inona ny toy an'izay rehefa avy eo? Satria ahoana zany tokony fanenjehana azy amin'ny heloka vitana, fa tsy tokony hijanona amin'ny hoe esorina fotsiny izy a dia vita zany na classé ny affaire iny satria izy efa niala. Tsy mety ny fitantanana firenena ohatra zany. Fa inona ny toy an'izay? Satria tsy azo ekena kosa raha hoe no madinika rehefa misy zatra miseho dia avy hatrany dia samborina dia atao fanadihadiana dia migadra. Fa rehefa ohatra ve tompona ndraiky mpanjakana manana toerana ambony a dia vitany hoe alana fotsiny izy dia farana hatreo koa zany ny fanenjehana azy ara-keloka. Dia ireny zany tokony hisy tohana fanadihadiana foana na miala ilay ministra dia tokony hisy transparence zay. Inona zany a ny fepetrany raisina tamin'ilay ministra nesorina? Nampanatsoana ve izy a? Mety niakatra teny amin'ny paky ve sa teny amin'ny Bianco izy a? Natao fanadihadiana izy avy ny raitsy kombakomba niaraka taminy a? Tena izy rery tokoa ve ny tompona andraikitra sa baiko no azony a? Dia ahoana daholo ireo olona voasaringotra rehetra eo? Dia izay zany tokony ho hitan'ny vahoaka koa ny vokatr'izay rehefa avy eo. Fa tsy sanatry ny vava hoe alana ilay ministra, rehefa avy eo ilay ministra mba tsy ahafahana manenjika azy intsony a dia mety tsy hipetraka eto toerana ihany koa dia mangina zany iny raharaha iny. Fijerinay manokana tsy vahaolana mihitsy ny fanalana azy, tsy ho ministra. Tsy izay ny andrasan'ny vahoaka, tsy izay ny andrasan'ireo firenena izay tohena tamin'ireny fihetsiky ny fitondram-panjakana nanao an'ireny fanomezana an'ireny matriculation en avion ireny. Fa ny andrasana dia fepetra ray voalohany a inona aloha no hanarenana an'iny amin'ny fiaraha-miasa amin'ny Amerikanina mba hanazavana mba tsy hisy ny fiantraikany amin'ny fiainan'ny vahoaka malagasy. Ary ny faharoa, iza ny tena tompona andraikitra feno tao anatin'iny a dia inona ny sazy miatra azy araky ny lalàna, fa tsy mijanona amin'ny eo amin'ny hoe sanction administrative fotsiny a, mijanona amin'ny resaka asa nanaovana azy fa tokony ho enjehana amin'ny lalàna velona misy eto Madagasikara. Malagasy fonjimaika an'ireny boina reny manahoana ny fanamekefitra avy eo anivon'ity par rapport an'izay hoe raha ianareo hoe zany teo amin'ny fitantanana dia ianareo hoe zany tsy afantatra ny zava-misy raha surtout hoe resaka sarim-panibetraka ireny. Za aloha zany raha fitondram-panjakana ity tsy mahagaga nge ny fifaniliana andraikitra. Aza dino io ministra io talohan'ny nanalana azy dia izy a manao demande d'explication ho an'ny ACM. Zany hoe miezaka manilika andraikitra daholo zany a. Zany raha nieritreritry ny ministra zany tokony DG an'ny ACM no esorina fa tsy izy. Dia ohatran'izay miakatra miakatra ny eo ambony a tsy maintsy manipaka an'izay eo ambaniny a ilazana fa io ny tompona andraikitra voalohany. Dia izay ny fomba fiasan'ity fitondrana ity a, fa tsy lôzika mihitsy zany. Zany hoe efa tratran'ny embargo zany a tokony hitandreman'ny rehetra zany dia misy an'izany décision zany dia hoe tsy mahalala ny tsirairay fa variana manao inona ary zany? Variana mijery ny fihetsiky ny mpanohatra ve fa tsy mijery fitantanana ny raharaham-panjakana? Inona zany no mahamaika? Anao inona fotsiny amin'ny toerana io? Zavatra misy fiantraikany be ngeza be amin'ny firenena ohatra zany a dia ahoana moa ianao tsy araka an'izany nefa tompona andraikitra voalohany ianao eto amin'ny firenena? Ireo olona tendrenao rehetrarehetra ireo a miala avy any amin'ny filoham-pirenena manendry ny prime ministre izay ataoko hoe tsy fantatro na nanaraka ny lalàna ny resaka maro anisa na tsy maro anisa nanendry ny prime ministre, nanendry an'ireo ministra sy ny DG ireo a mandalo conseil des ministres daholo zany. Zany hoe qualité an'ireo olona miasa ireo na ny ministra na ny DG a tovy qualité amin'ireo zany ny prime ministre sy ny filoham-pirenena. Tsy tokony hisy mihitsy faniliana andraikitra ao anatin'izay a fa tompona andraikitra voalohany aloha ny lehiben'ny gouvernemanta, ny filoham-pirenena mihitsy ihany koa dia tokony miara-mijery ao anatin'izay. Izay tsy te hijery mihitsy
hoe izany naloto na izany madio tao anatiny io fa ny fitondram-panjakana ray manontolo a zay ny fomba fiasana ary zay ny tenenay mivoaka hoe zay ny raha manohatra tsy manohatra mpifahatrana io aloha zany zao ny tratra satria resaka fiaramanidina io a dia misy zavatra fa nivelany any manery hoe zao ny zavatra misy ao Madagasikara dia mivoaka le izy fa be dia be mino a fa be dia be ny zavatra ataon'izao fitondram-panjakana zao a any ambadika any fa mbola tsy mivoaka hitan'ny olona rehetra aloha satria mbola tsy tratra ny porofo tena fanatanterahana azy fa zay ny antony anoheranay azy. Ny faharoa amin'ny resaka fandraisana andraikitra ihany fa hijo zany zao resaka fiaramanidina materiel zany dia nandraisana fanapa-kevitra no misorona le ministra fa nefa nisy tsy fandraisana andraikitra ngeza be teto amin'ny firenena tamin'ireny fahatyolona maro reny na ny tany Ambositra na ny tany Ambomalaza na ny tany Toamasina na ny tany Majunga na razana fa fanakozinana io na resaka botulisme. Za tsy miteny hoe iza ny tompony andraikitra na misavy na natonga ny aretina fa iza ny tompony andraikitra amin'ny fahasalamam-bahoaka zay tsy nandray ny andraikitra tandrify azy indrindra ny filoham-pirenena ray volana sy tapany aty aoriana vao manao an'ireny fandaharan'ireny dia maninona no manao de poids de mesure ohatra zany ny anankiray a etsy a fiaramanidina materiel nandraisana fanapa-kevitra avy hatrany dia miana ny anankiray etsy ain'olona aim-bahoaka mihitsy sa tsy misy dikany ve ny hain'ny malagasy tsy mety isy fiatraikany zany a amin'ny mety fitantanan-draharaha firenena na mety fanenjehan'ny avy any ivelany ve ny fiainan'ny vahoaka malagasy a dia tsy andraisana fepetra zay tsy mandray andraikitra ao anatin'ireny fa ity fiaramanidina dia mety avy hatrany ny Amerikana dia reagira amin'ny fihetsiky Madagasikara dia hoesorina ry ministra dia zay zavatra zay a ny tiako resahana hoe ity fitondrana ity zany tsy mametraka mihitsy principe mazava équitable ho an'ny olona rehetrarehetra fa na mpitondra zany na ny vahoaka hoentina fa tena hoe mitondra ny firenena pilotage avy fotsiny dia arakarak'izay zava-misy eo dia tsy mety zany ary zay ny tenenana ny vahoaka hoe zay raha manohatra tsy resaka olombelona le toerana fa efa fantatra dia meloa fomba fiasan'ity fitondrana ity ary tsy mijery zay asoa ny vahoaka zany fa ny anadiovana tena tsy afa